azamalena ratuka me mandi fazafalina itanorabwe zemanala fenolu magafi araroti na fonna le move kakatitem pis malawe kakatitem pis malawe kakatitem pis malawe Destination Malagasy, tout ce qui est en panacanto. Ankafaliana trano miarahana amintsika tsirairay avy any tokantrano andray amin'ity zoma mahafinaritra be ity rehefa tahaka izao ihany koa dia andray mpanakanto indray isika ity mpanakanto raisitsika ity dia tsy atao hoe vahiny intsony fa efa trano mihitsy satria dia efa fantelony amin'ity anio ity no erahantsika amin'ny fa androany izy dia hita tara zava-baovao ary vao mahita azy ihany koa nareo dia mety mitovy amiko mety hoe way isy ve io sao dia tsy izy io sao dia le mpanakanto avy any ivelany ary vahiny amin'irina io dia tsy izy mpanakantotsika izay fa izy ny atao hoe DIANHAY tonga so ianao DIANHAY eto amin'ny destination malagasy Palmaraba ny Mirna zay hita keketo dia ny teknisiana zay mikarakara ny fandarana record dia miarahaba anareo mpakafy koa zay manaraka ny fandarana coucou coucou ne dia kopakopa-tanana manokana koa ho anareo rehetra ny Fort Dauphin ihany koa manaraka ihany koa amin'izao fotoana izao satria dia mpanakanto avy andray ity hoentsika ity fiovana aleo tonga dia any amin'ilay fiovana aloha tonga dia asiko resaka fa nazara somary hoe gaga ianao gaga ahoana ty fiovana loka ty DIANHAY za tonga dia mahita hoe rappeuse américaine ao anatin'ilay tontolon'ilay urbain mihitsy amin'izay fa tsy hitako taratra ntsony le DIANHAY le taloha le eo ihany le tropical fa le izy le taloha le somary matomontona so ihany fa izy ny teny an'izay hoe endriendry eny tsy hoe nova amin'ny ankapobeny aloha DIANHAY fa DIANHAY zany mieritreritra nova zavatra zany satria le nataoko taloha tsy hoe ratsy fa tsara le izy fa lasa hitambarana amin'ny rehetrarehetra zany amin'ny mpanakanto rehetra dia tsy hitako tsony zany zay nampiavaka anahy le namorona an'le izy dia aleoko zany amin'ny overlook hafa indray amin'ny nouveauté manaraka eo amin'ny nouveauté manaraka zany hoe mbola ataontsika surprise aloha fa ny androany aloha tonga dia efa mahita ny DIANHAY hoe miova ny loka dia iova arakan'izay ihany koa ny rythme zay miainga eo tsy izay efa noentiny DIANHAY ihany izay hoe inona ny antony hoe lasa tsy hita taratra ntsony matsiary hoe DIANHAY hoe takona raha-paraportn'ireo hoe mpanakanto amin'izao fotoana izao mahatonga an'izay hoe fiovana hoe aleo zany mila mihetsiketsika eny le takona moa tsy resafina fa ny tena marina zany noho n'le izy ohatran'ny mitovitovy zay dia ampitovitovisinyolona amin'olo-kafa ny tenako dia ohatran'ny hoe misentira tsy à l'aise zany fa ohatran'ny hoe tsy mipetraka tsara zany ho any placeko sa ahoana ohatran'ny mihafahafa kely fa tsy hoe manambany le voatonga tafara dia faharoa manarakaraka an'izay angamba ny fangatan'le mpakafy koa izy ny tena marina hoe mba manaova zavatra spécial ianao fa ny anarana zany efa mipetraka fahitavako azy efa malaza tsy mahalala zany DIANHAY fa le gadona zany mba sina zavatra episipisi kely tsy haiko zay mampiavaka azy zay zany DIANHAY zao efa tsy andronay sahady ny ahitana an'izany hoe ohatry ny ahoana izay raha kiran'ny DIANHAY vaovao izay fa dia ankoatran'izay DIANHAY inona ny ankoatran'izay hoe fiovana izay aloha ny vaovao fa misy koa ny vaovao any oalina ihany koa izay miandry antsika ao amin'ny lieu glacier ao fa nanahoana izay hoe taona 2014 nanomboka ny ranao zao tsika efa ty amin'ny taona 2014 inona ny zavatra tena hitanao hoe voarainao tao anatin'izay taona izay tena be dia be le lesina voaray angambany tsy tany saina eto fa zay mihitsy ny mahatonga anay hoe mba manova indray satria efa hetsaka le loka taloha le olona dia nefa ny ankizy amin'izao mivoatra foana dia mila manaraka an'le fivoarana koa zay mpanakanto
dia ny androany hariva angambany zavatra spécial mihitsy no maniko satria anatin'izay fiovana zay zany dia miova koa na ny zavatra ho ataoko dia ho be dia be ny surprise fa tsy ho teneniko eto fa nareo aleo zay mahita no mitantara azy aleo hoany zay mahita no tantara azy vao manomboka ty fiarahantsika ty raha gaga ianao hoe to efa manome programme sady ry mirinasy dianay fa aleo ary aloha tsika anaraka mozika dia toizintsika hatrany izay tafatafa izay ity mpanakanto manoloanatsika ity ihany koa dia anisany hoe nanana nofinofy ary nanana heritreritra ihany koa hoe mba hiditra ao anatin'izany hoe tontolo ny filalaovana ny hôtesse moa zany marimarina koa rehefa misy ny fanontaniana tany am-pianarana tany hoe inona ny zavatra tianay atao dia raha tsy mpanakanto dia hôtesse rehefa taty aoriana nefa taty amin'ilay mpanakanto no nidirany dianay nisy antony manokana ihany koa zay hoe aloha velany ny resaka hôtesse iny ie ny tena marina zany ianao mahatadidy zavatra ka zay nge tenenke efa tena mipetraka mihitsy ny zavatra tiresahana amina zany tsy very mihitsy misaotra dia ny tena marina zany nanao 2 choix za tamin'ny fiainako raha tena tafavoaka tsara za amin'ilay fianarana dia anao an'ilay hôtesse fa raha ohatra hoe miala tapatapany dia aleo manao artiste mpihira zany aleo tsy doka tena hoe nianatra faratapony fa izay nena eo ihany nena koa rehefa manao zavatra dia eo ihany fa ny faratampony manko lasa betsaka ny mpialina dia betsaka ny mpisopatra dia zay angambany fa tsy hoe misy antony manokana hoe ahoana loatra le izy dia manahoana amin'izao hoe le mpanakanto zao hoe nao mbola misy fotoana ihany ve hoe raha zaho zao ny hôtesse dia ohatrohatr'izao sa tsy mieritreritra n'intsony dianay manokana tsy mieritreritra tsy mieritreritra n'intsony efa tanteraka le nofinofiko ray dia efa aleo iny zany no efa natsangana iny dia iny no atsangana juska farany tsy mora kivy ny vehivavy malagasy hiditra ao anatin'ny mozikany dianay amin'izay satria ny anisan'izay hoe arahantsika matetitetika eto ihany koa ary anisan'ny afantarana ny dianay ihany koa ary tsy afaka mbava maro dia hoe aza manambanimbany lehilahy gasy maro be mihitsy ny olona anisan'ny nakasitraka ny mozika ataony dianay iny tsy haiko hoe noho ny fahatsapany dianay ve hoe isika vehivavy malagasy lasa tsy dia mironany ntsony mahatonga ny dianay nanapa-kevitra hoe aleo rangaha voakako ty hira ty ary mahatonga an'izay hoe jugement be fatany ho an'ny mpanakanto malagasy ary mahazo an'izay tsy sanatria akory ny hoe rehefa vahiny dia ratsy fa hoe mahazo an'izay somary fomba fijeriny olona izay hoe io ve zao tsy vazandray zao miaraka amin'io io ve zao tsy vazandray ve zao no mety amin'io sanatria akory ny hoe hidirantsika lala hoe ny vazaha ve sa ny gasy mety any dianay fa hoe inona ny tena natonga ny dianay hoe hiditra ao anatin'iny hira iny raha ny mentalitéko manokana zany na vazaha na gasy na asiatika na européenne tsy haiko ny olombelona dia mitovy ihany marina mihitsy zany tsisy anao zany ohatra hoe anambady vazaha manana karakterany iny manana zavatra tiany iny manana zavatra tsy tiany iny dia olona manana défaut-ny daholo dia zay ny nanaovako an'iny ireny hoe le manavakavaka an'le gasy lehilahy gasy tsy mety amiko satria ianao mba nateraka gasy ihany dia maninona raha vao lehilahy gasy zany mikoty anao dia ambanibaninao tsy mety amiko zay fa nenahy zany ohatranahy manokana zao za manambady gasy fa tsy hoe za nanambady gasy nanaovako an'le hira fa ohatrany hoe hitako amin'le tontolon'ny fatanorana amin'izao le izy hoe miresaka hero le olona dia fa taitra miresaka lasa tsy mety amiko le izy satria ambany zany lasa ambany valeran'ny lehilahy gasy dia malahelo kely amin'le izy fa tsy hoe le za te resaka be fatany fotsiny fa lanjalanjaina ihany zany le vavavoaka na gasy izy mikoty anao dia lanjalanjaina ihany le vavavoaka mba tsy touché an'le olona zay angamba ny tena marina
Afatra zay ho atsika tsirairay avy ary anisany hoe teneniko ombenombeno eto amin'ity fandaharana destination malagasy ity dia hoe ireo hiran'ireo mpanakanto no hoe zahantsika hoe ampitenenina ihany koa ary zany tsy midika hoe irakotina rehefa miteny antiry ity dia tifirina indray rabe fa zay hoe zay mandray asa no tompony fa ny ankoatran'izay ihany koa ny album DIANHAY firy tena hoe zao zany DIANHAY tena tsy hiverina amin'le taloha intsony ve le izy anu le hoe tsy hiverina amin'le taloha sarotra be satria na ohatranay mitady an'le inspiration zany sarotra be le hira voaka zany naturanao avy any anatinao iny de sarotra be nefa ny manova an'iny zay le mahatonga anao hoe ny andry mataona tsy namoaka nouveauté satria mbola mizatra an'le natura hafa mihitsy zany hatreto hoe ahoana no fomba avoako couleur hafa indray fa raha ny vrai nature ko aloha de reny taloha reny de le fiovana zany no mahatonga ana tarakely fa tsy hoe za manadiny ny mpakafy sanatria ka zay mihitsy aleoa sarotra be aleo ampiakarintsika eto amin'ny destination mihitsy DIANHAY fa misy vaovao eto amin'izay koa ny mpakafy tsy ho gaga hoe fa nahoana fa zay izy zay fa dia ho avy eo ny surprise miandalana ihany koa zay fa ny anisany efa mahazo tombony aloha zany zay tonga any amin'ny cabaret ny oalina dia efa mahita hoe ay ohatr'izao zany le zavatra le nindrasanay efa ela dia ela ihany koa ny ankoatran'izay DIANHAY raha toa ka hoe ianao miresaka an'izay hoe anisany miaro ny le fomba fiteny hany mihitsy manko ny tena hoe hitako hoe bazin'izay hoe hiranao zay tsy tianao rehefa tsy ao anatin'ny olona tsy mieritreritra hoe mila fisainana lalina zany zay vao miteny dia mbola ho hita taratra amin'ny DIANHAY ihany koa sa hivadika hoe inona indray ny zavatra ho teneninao anaty mozika zay manaraka ho ataonao ny tena marina zany ny hirako hatramin'izay de vazo miteny zany misy hafatra foana de na iova zany tsy maintsy ampita hafatra foana fa tsy le hiteniteny foana sanatria tena tsy genreko zany hoe hiteniteny foana le tena tandremany DIANHAY mafy mihitsy zay tandremako mafy mihitsy na iova ivelany andra karakterako foana de zavatra ho teneniko marina fa manaraka rivotra vaovao tsika fa le rythme vaovao le zavatra ataoko vaovao fa ny fomba fiteniko de fomba fiteniko ihany izay angambany izay no tandrera aloha tsika anaraka mozika hafa dia avy eo miaraka mitafatafa miaraka aminao eto ihany koa zay sy DIANHAY anisany hita taratra ihany koa ao anatin'izay hoe resaka hatsarana amam-bika anisany hoe hita laharana ao anatin'izay raha toka hoe jerena mivantana ihany koa raha i DIANHAY ny ao anatin'izay hoe sokajin'ireo vehivavy manao mozika malagasy izay ho an'ny DIANHAY manokana ve satria ianao aloha zao ny eto ianao no tratraka eto hoe ilaina ny hatsara-tarehy raha toka hoe vehivavy manao mozika tena ilaina alohan'ny hira zany mila analysena tsara miala tsiny amin'le fiteny ihany fangaro mila dinina tsara zany hoe le ivelany aloha jereny olona hoe ahoana ny forme ahoana ny tare de zay vao mijery feon'ny olona ny fitafiko de zay vao mijery feon'ny olona zay vao mijery ny fihetsikanao hoe mahay mandisa ahoana sa mahay misarima sa ahoana de ny rehetrarehetra mila nanana daholo fa tsy hoe hira de za te hira mahay feo de anao tsy zay le izy satria za manokana efa tao anatiny vao mahafantatra kay ohatr'izao izy ty tsy moramora tena tsy moramora ohatranahy zao tafiditra amin'le tontolo zay vao nahafantatra hoe mila manao an'izao isan'andro le exercice vocal exercice ho an'ny souffle ny vatana teo vao tena ny karakara ny rehetra fa tamin'ny voalohany de hoe te hira fotsiny ataoko fa tsy mora le asa
iny ve dianay misy ifandraisan'le hoe efa nanomboka tamin'ny fitoana ianao efa nirona tao anatin'izay hoe tia mozika moa zany efa hita taratra hoe tia mozika ianao na voateraka ary ianao dia efa saika napetrandreo ray aman-dreny hoe irana mpanakanto malaza ny anaranao le hoe raha raisitsika hoe le anao fito taona dia efa taty amin'ny taona 14 sy 10 zay vao mipetraka amin'izay hoe dianay hiditra ao anatin'ny sehatry ny mozika nisy fikarohana ihany ve tao anelanelan-dresany hoe zay mihitsy vao fotoana hoe mety hoe hidirako ao anatin'ity mozika ity ny tena marina angamba ny zaharery ihany namolavola ny tenako satria za tamin'izany za mbola za fito taona zany a mahita reny safady mahita reny artiste ohatrany ery bodo ery popy nalaza tamin'izany dia maniry fotsiny a dia andramandramako daholo zay zavatra tao le coquette kely dia mahafinaritra kely fotsiny fa ny ray aman-dreniko tsy napiditra nahany mihitsy fa le fianarana aloha ataovo izy dia vola voafefe be a fa nanararotako azy rehefa misy fety mpianakaviana fety any amin'ny sekoly dia iny any manararaotra kely dia amin'iny manko tsy manao répétition anao le mandihy mihira dia tiako be le izy dia rehefa be a niala nianatra angamba za zay vao nilibéreny zareo hoe ataova am'izay zay tianao dia niala nianatra vao naka relation amin'ireny mpihira reny dia zay za rery niketrika zay koa ny tena marina raha tena tianao le zavatra mila ianao mihitsy no manao recherche hoe ahoana ny fomba professionnel zavatra atao nanahoana ny fahitany zareo azy voalohany vao hoe iny ianao nanao an'le clip voalohany elaniela angamba nisy ela tsy diso nanahoana ny nandraisan'ireo ray aman-dreninao azy hoe anisan'ny nankasitraka ihany hoe zareo satria matetika ho antsika vehivavy ry diana dia anisan'ny saroton'izay indrindra ny raitsika na ny anada ihany koa hoe io fa mise télé dia io fa ny ray aman-dreniko manokana aloha tsy ny sarotiny tsony zareo satria fatany zareo hoe voafefe depuis le za mbola zaza efa voafefe na mianatra lesona raha le cahier de chant reny afeniko ambanin'ny leçon dia tonga zareo dia mody le leçon ny sokafa le mamita tena dia tratra foana lefa le izy io foana ny ataonao na misakafo dia mihira foana misakafana aloha dia fatany zareo zany efa voafefe be le tamin'ny fahazazako dia vao libre zany tonga dia iny ny français koa dia fiera zareo aloha tonga dia fiera zareo hoe mahafinaritra anay le zanakay satria io mihitsy ny nofinofiny dia tanteraka izy zao nofinofy dia lasa tanteraka izy rehefa taty aoriana fa mino sy manantena fa mbola miraikitra ao amin'ny dianay foana ihany koa za tady zatra n'le diana foana fa dianay moa izy rehefa hoe mpanakanto mbola raikitra ao amin'ny dianay foana ihany koa le hoe clip voalohany ela ny ela mba tantarao anay hoe nanahoana ny fomba hoe nanatanterahana niny nanahoana ny fijerena akanjo nanahoana inany zavatra hoe mety hoe nisy nampome ihany koa nisy nampalahelo ve ie le zavatra rehetra zany rehefa amin'ny voalohany ohatra ny vaovao aminao daholo fa marina le izy tamiko vaovao fa ohatra ny kitakitana be ohatra ny tsy andriko izay avy tany ohatra hoe anao an'le audio fotsiny dia ny anahy manko ny inspiration rehefa tonga izy zay tonga dia soratako amin'ny alina dia misy mivola tonga dia ataoko studio maquette aloha dia eo any mieritreritra hoe tsara ve zany sa ahoana dia iny fanandramana aloha zay vao manao tena vrai studio hoe tena en général dia vita ny hira elaela iny dia ny elaela iny tamin'izaho mbola tsy nanambady tadidy tsara mihitsy tamin'izaho mbola tsy nanambady dia tena tantarako zany izy iny dia za efa nanambady izy zay vao navoakako ina moa ny tantaran'le elaniela hoe indray andro any za mba azo ny anjarako aza morakivy fa indray andro any na oela na oaingana efa fofopofony izy sa hoe mbola tsy tena mbola mademoiselle d'origine mihitsy mademoiselle tsara mihitsy tamin'ireny fa efa naniriny anambady dia namboariko le izy iny dia efa nanambady azy vao tanteraka le nofinofiko dia sady mivadika any no managerako dia tonga dia iny napokako zany dia ohatran'izay fitafy sy anany teneninao zay manko
ny personnalitéko mihitsy zany nataoko tamin'iny voaka tamin'iny za zany olona simple fa tsy sophistiqué le tia genre bling bling maro zany tsy fa raha zao kosa aloha DIANHAY de lasa sophistiqué le fiovana zany le toetrandro fa nytoetra kosa iny mbola mijanona foana le DIANHAY le tsotra le ouverte de le miresaka eny ary ankoatran'izay misy hira hoe tena ankoatran'iny zany hoe nanamarika anao mihitsy hoe naniry ianao hoe indray andro any mba hoe manambady ihany koa ravaka ny tokantranony sasany de tanteraka moa le izy taty aoriana mbola misy tokantranonay mihitsy io nareo ihany mandeha tsy manapaka azy misy raha hafa tena hoe anisany nanamarika DIANHAY ihany koa ve tao aorianan'le elaniela nanamarika anahy aloha za taprès ny elanela iny tsy nanao iraha nanamarika anahy tsony efa iny ihany satria zany fatako rehefa tafiditra amin'le tontolon'le kanto zany fatako fa presque zany le mpakafy mianalyser foana hoe mety ohatr'izao indray zao ny fiainana io tsy te dévoiler ny fiainako zany fa leo ny olona foana direct de iny anakako inspiration fa za tsy tia midévoiler ny fiainako satria hainao ihany ny olombelona eny ary avy hatrany ary alohantsika dia anaraka tantara hafa indray ao anatin'ity mozika izay hoentin'ny namana hafa ireto dia avy antsika miverina miaraka amin'ny DIANHAY. Dia toizantsika hatrany izay tafatafy izay rehefa avy nanaraka an'iny mozika noentin'ireny namana hafa ireny isika DIANHAY izay ny mpanakanto manoloana antsika amin'izao fotoana izao fomba fitafy hafa dia hafa loka ihany koa hafa dia hafa ho hitantsika miandalana eo ihany satria ny eto amin'ny destination malagasy ihany koa dia tsy ho diso anjara ao anatin'izay hoe fizaranan'izay zavakanto izay hoentinareo mpanakanto indrindra moa zany DIANHAY manokana efa noentina teo ihany DIANHAY hoe tsy araka ny teneninao hoe ilaina amin'ny hoe sehatry ny tony hoe mozika itony hoe ho lasa mihira ho malaza moa zany indrindra hoe raha vehivavy ny tena hoe ny atsara tarehy ny atsara bika eo ihany koa le ny teneninao hoe rehefa tafiditra tato anatiny ianao vao nahita hoe aika izao ny tokony ataoko eo amin'ny resaka feo inona ihany koa tokony hoe tsara ananana na io na eo amin'ny toetra na tsy haiko hoe inona ihany koa ny anampianao an'izay raha hoe hiditra ao anatin'ity hoe tontolo mozika ity teo manko ianao dia efa nandefa n'le resaka kely hoe tsy dia tsara loatra dia voalena ihany koa ny fiainana manokana rehefa ato anatin'ity tontolon'ny mozika ity nasy ahoana indray mahakasika an'izay isaorako manokana aloha zay midokadoka ny tenako hoe tsara fa ny hatsarana koa zany mila fikarakarana izy io satria ohatranay zao efa niteraka dia mila mikarakara vatana manao sport manao massage indraindray matetika firy moa zanaka DIANHAY amin'izao raha tsy mbola le lehilahy ray fa ny tsika vehivavy zany mila mihetsiketsika foana fa tsy hoe mpanakanto fotsiny mihetsiketsika fa tsika vehivavy mihitsiny satria raha vao tsy mihetsiketsika atsika dia lasa mijery mitompo maso hafa any le bandy dia eo anao raisiny eo zay tsy mihesika ozy izy nadiaro tabela zay angambany fa DIANHAY dia ohatran'izao foana tsy dia hoe misy zavatra mivoatra ny ahoana loatra fa miezaka zany amin'ny zavatra rehetra na mitoetra na inona le fiainana zany ny ovaova dia mila maharitra ianao ohatranahy zao le teo mpanakanto dia tena niaritra be mihitsy be dia be ny zavatra nandalofako zay vao tonga amin'izao ohatra DIANHAY hoe inona satria mety misy zao nanana an'izay hoe eritreritra ao taloha izay koa ny ankamaroany sasany hoe dry lasa mpanakanto avokoa ny rehetra lasa sambatra be ry zareo jerery zareo manana akanjo tsara be zareo rehefa te andeha ary amin'ny coiffure ry zareo dia afaka manova volo indray zareo dia hoy ny sasany any ambadimbadika any manontany hoe aleo raha ngato amin'ity nidirana fa ato zany kay mora azahoana tsisy an'izany ny fiainana zany misy mandalo mora dia misy mandalo fasarotana dia ho anay mpanakanto ohatr'izany koa
de eo am'izay fa mandalo fasarotana zay zany a ianao mila maharitra ninina zany zavatra mandalo eo a de resenao foana iny de zay le mahatonga ny akapobentsika gasy moko mivavaka le fivavahana mila eo foana koa iny ianao mila apetrakanao amin'ny fiainanao le Andriamanitra iandrandrahanao zany a am'le fiainanao a mila Andriamanitra rerany mitantana ny fiainanao a am'izay anao mba matanjaka am'izay rehetra trehanao de dianay ohatr'izay ihany koa isaky manao zavatra de apetrako ampelantanan'Andriamanitra ny zavatra ataoko makasitraka ny dianay namaly an'izay fanontaniana izay teny dianay hoe mila maharitra satria mety hoe marobe ny lalovana marobe sedra zay iainana efa nisy fotoana ve dianay tena hoe sedra hoe tena sarotra rangahy izy tia fa nefa na de nisy ary zany de tena hoe io hoe mbola joro hatrany dianay eny misy fotoana raha zay efa nipublie hoe tamin'ny Facebook satria tena toana loatra mifoky zany de tsiratsony ok zay de nifafan'le managerako aingana le publication ianao tia dala to de zay natao lehilahy zavatra efa anatin'ny ranao io koa ahoana ianao hiala amin'io efa nitsangana teo ianao de efa tsy maintsy joroanao jusqu'à farany io efa nandaniny de tsy maintsy tohizana fa ahoana ary ty de eo amin'ny fiainana zany tena tsapako koa rehefa manao zavatra ianao mila olona akaiky zany satria ohatrany anazy zany managerako sady vadiko de izy koa zany manohana anazy zany izy na amin'ny fomba fisainako na amin'ny fomba fietsika na amin'ny fomba fitafy le zavatra vokako zany toa de maîtriser raha vao misy tsy mety de le olo tiana zany mila akaiky anao koa raha ohatra anao an'le artiste mila manohana anao koa zany izy am'le zavatra ataonao zay ny saoraka an'Andriamanitra hoe olona akaiky fo be ana le managerako manosika ana foana zany izy amin'ny zavatra ataoko na azo tombo manokana zao dianay tamin'izay lafiny ray zay hoe sady olo tianao izy nivadinao izy ihany no manageranao fa zavatra miseho ihany koa dianay rehefa mitafatafa miaraka aminareo mpanakanto indrindra vehivavy de ny zava-misy de ny resaka fahasarotam-piaro ny resaka hoe tsy ekeny ramsey ny vehivavy rehefa miditra ao anatin'izay tontolo mozika zay na ny fomba fitafy mila maîtriser nandray mialatsiny am'le teny vahiny hoe tsy tiako ianao rehefa manao ohatrao zao manko dianay mananao je m'en fous oui de zay ny tiako tenena hoe inona ny afatra zay hoe atolotra ho an'ireo mpanakanto ihany koa satria anisan'ny sedra satria anisan'ny olana ho an'ny zareo ihany koa zay inona ny afatra na hoe teny avy any amin'ny dianay manokana indrindra hoe mampanakanto vehivavy ianao le izy azo lazaina sedra ihany satria le olona miaraka aminao tsy voatery anaiky an'le zavatra ataonao satria ny artiste zany de ohatran'ny voninkazo hojeren'ny olona de mila fikolokoloana be de be mihitsiny de le olona tianao zany mila alohan'ny anambady anao zany izy mila manaiky an'izay rehetrarehetra zay de nena manokana zany izy efa fantany hoe ho artiste izy mihitsy manko nanosika ana am'le satria fantany izy tena tiako de ny olona tiana riakizy ataoko akizy satria le mena fa ny afarako mety mbola zandriko angambany ataoko riakizy ny olona tiana de manosika anao foana amin'ny zavatra tianao ohatra zany anao teanao mpanakanto de atosikina anao am'izay zavatra tianao zay ohatra anao teanao dokotera atosikina anao am'izay zavatra zay arakaraka an'le zavatra tianao de eo izy miara misedra aminao de eo am'le fomba fitafy mihitsy zao no tokanako eto satria ihany amin'ny mahasaro-piaro ny bandy le zavatra ataonay nefany amin'ny caméra ihany ane io de tsy tako zay tokony amin'ny caméra ihany io de ny olona mitsiriritra amin'ny télé ihany ane tiako be zay tsy tako zay mahasaro-piaro an'le olona accompagnant anao zany le olona sipanao na vadinao tsy tako zay ahasaro-piaro azy fa io caméra io manelanelana an'le olona télé io fa tsisy hoe tsara biky izy zany de ho saro-piaro anao eto tsy mety koa zany nena manokana zany amin'ny vadiko efa mahalala an'izay monde n'artiste zay izy
dia efa tsy saro-piaro amin'izany. Tiako be ilay hoe amin'ny télé any eo amin'ny caméra ihany eo misy manelanelana ohatra zao anao hanao tournage eo zao ilay vadinao dia aniny tsy hitako izay mahasaro-piaro. Eny ary afatra izay ho anà vehivavy izay natsipy ny dianay izay sa efa tafiditra izay ihany koa ny afatra ho an'ny lehilahy? Fa ho an'ny lehilahy moa lehilahy izay izy dia izy ny tompony tena ny lehilahy moa tsy dia hitako hoe inona ny ahasaro-piaro. Sa ilay fitondran-tena tsy fantako hoe ny olombelona moa samby manana fitondran-tenany dia izay angambany. Eny ary andalo indray ary aloha tsika naraka an'ity mozika manaraka ity dia ato anatin'ireto mozika ireto ihany koa nahitana afatra hoe inona indray no entin'ireto mpanakanto manaraka ireto. Ampatsiahy kely tsika, ampatsiahy kely ny tantara raha toa ianao ka efa mpanaraka ny destination malagasy dia efa tsy vaovao aminao hoe ahoana moa nahatonga an'izay resaka dianay izay iza ny tena anarany raha tsy diso dia misy Francida izay ihany koa ilay anarany. Eny ya any amin'ny copie manko izay. Any amin'ny copie izay. Diana ny fahafantaran'olo anahy dia noho nizaly nanao mpanakanto zany dia nasiana an'ilay hay kely fotsiny izy. Ilay hay zany be dia be ny zavatra fonosana. Ilay hay kanto, ilay mahay, fototenin'ilay mahay zany hay. Dia za koa zany tsy olona ambanimbany moral zany fa toujours positif avoana ny anahy. Zay ilay nakako an'ilay hay satria za zany na inona nanao tao eo dia tsy maintsy haiko iny vao mijanona. Zay ny anahy. Tena hita mihitsy hafa mihitsy ny interview antsika voalohany niaraka tamin'ny dianay dia ny faharoa moa izy tamin'ny faharoa tsika niaraka tamin'ny teny amin'ny centrale teny efa ilay izy efa masakisaky iny izao indray mbola seho any antsika eto koa ny mahafinaritra. Ny ankoatran'izay dianay hoe ity ilay hetsika izay ataonareo an'io alina ity zany hoe noho fampahafantarana ny olona hoe mbola any ange dianay sa inona ilay antony ity hetsika androany ity? Ie, ilay hetsika androany aloha tena zava-dehibe amiko mihitsy satria malahelo zany amin'ilay mpankafy anahy hoe aiza foana dia natokako zany izy ity androany hariva manko izy io. Natokako mihitsy izy ity ho an'izay manimanina ny dianay tsy manaranareo ary mpankafy malala tsy manaranareo fa aleo tsika androany hariva mba hiaraka indray dia eo tsika mitafatafa zay te tafatafa maka sary zay mba te haka sary dia ambiance moa miaraka amin'ny dianay hafa foana dia mino aho fa tsy ho very anjara nareo zay miaraka amiko androany. Mijery zao namana sasany indrindra hoe mbola tsy mahafantatra anao tsara hoe ay ve dianay ity cool be ohatr'izay araka ny efa noentinao teo ihany eo amin'ny resaka pejin'ny Facebook ihany koa raha toka maniry ny te hiresaka aminao hitafatafa ao anatin'izay hoe mba te halala bebe kokoa ny dianay izay enao manokana ihany ve no mamaly ny ao amin'ny pejin'ny Facebook sa ahoana ny atao raha te hifandray aminao manokana? Le falitalina mampomebe anahy mihitsy satria maninona efa hita ilay zay dianay soadia zay ny compte Facebook dia namorona ray koa za Diane Francifa efa anankiroa zany compte dianay Francifa namorona compte anankiroa zany satria le ray feno dia eo ihany ny esorina dia ampidirina koa dia mampalahelo anahy ilay izy dia leo nanokatra compte vaovao dia zay te hitrany amin'ny Francifa midtrany dia amin'ilay dianay soadia any amin'ny dianay soadia dia ny mampiomehy amin'izay hita fa le profil eo dia fantatra fa le mpanakanto mihitsy dia tena dianay ve io tena misy eo tafomehy ahoana raha hoany no mampanontany ity olona ity. Aza manao an'izany dianay fa misy ny enzana be mihitsy no mipirate compte ary tena manao compte fosika mihitsy hoe tena le sarinareo mihitsy no ataony eo dia sahirana amin'izay ny olona hoe izy ve ty moa koa le mety hoe le enao le cool be le mamaly dia eo izy vao mieritreritra hoe tena izy marina ve ty miresaka amiko ty satria za rehefa miresaka dia ohatra ohatr'izay ihany fa za montina fa rehefa en général zany cool be zay ny tena marina.
Tenao Dianhay ihany no ihany mamaly miresaka ny ao, Facebook-nao zany hoe afaka mitafatafa aminao eny ary sao de hoe ozy izy manager hoe fa resaka mozika sy rehefa resaka tsy haiko mamaly azy zay vao manontany any manager hoe ahoana ty zay no mahakasika an'iny ny ankoatran'izay ihany koa dia ity mpanakantsika ity ihany koa tia mahandro sakafo tsy haiko hoe mbola ao anatiny ve le hoe tia mihinana sakafo za indray mbola eo ihany le fitiavana mahandro fa le mihinana za ngamba miezaka manao régime dia tsy mihinana be fa le manandrakandrana amin'le zavatra andrahoiko ataoko aloha e fa le mihinana be paty voafehy ve le izy Dianhay hoanao manokana voafehiko ihany fa le sport indraindray kamo amin'le sport dia afangaro massage izy dia za koa moa ny tena marina le nididy tamin'ny za le niteraka efa ela dia tsy mahazo mihetsiketsika be ozy dokotera dia zay no mahasomary anina anazy angambany efa miteny an'izay hoe resaka sport izay ihany Dianhay dia aleo ara mba mpifantaritsika ho an'ny mpijery ihany koa hoe ohatra ny ahoana ny tontolon'andro ny Dianhay ohatra ny ahoana ny journée hoe am'firy ianao fo dia inona ny zavatra ataonao voaloha mba tantarao anay hoe mandra hoe patapitry ny hariva izay mampatapitry ny andro zay hoe zay vao tena tapitra le journée mba tianay ho fantatra eny rehefa tsisy contrat dia mampiada tena le matory dia tena matory mankafy torimaso be tena te torimaso be satria zany amin'le fotoanan'izay tsy miasa iny mba mamerina an'le force dia amin'iny sady tena matory be no mikaly be fa le sport tsy ariana iny zany raha vao mijanona iny tena vetivety atao dia mivoraka le sport tena mora mivoraka ny tena marina dia indraindray zany rehefa maraina fo maraina ndriky mpahamenatra ka tianay fantatra kosa rehefa tsy miasa zany dia am'sivy vao mifo fa raha ohatra zany misy asa atao zany tsy maintsy mifo amin'le lera tokony foazana ohatra hoe am'valo dia fa miomana arakaraka an'le rendez-vous vonjena fa rehefa tsy miasa dia am'sivy dia mikarakara petit déjeuner za manko renim-pianakaviana dia manararaotra zany mikarakara ny ao an-trano dia petit déjeuner dia sakafo atoandro za tsy manao bazara tsy mivoaka fa ao anatiny ao ihany dia karakara sakafo atoandro dia rehefa eo koa za ihany tia nivadiko mikarakara ny sakafonay dia ny ankizy koa rehefa raha ohatra tratran'ny andro weekend zany any ao an-trano dia amin'iny vao miprofite hoe mandeha piscine miaraka amin'ny ankizy amin'ny salle de jeu miaraka amin'zareo dia lany ny andro miaraka amin'ny ankizy dia ohatra hoe amin'ny andro fianaran'zareo mandeha salle de sport ohatra mandanindany andro any amin'ny akaikikaikina eny akaikikaiky eo ihany dia indray manao shopping ohatr'izay angambany rehefa le miomany Dianhay rehefa le mamonjy fotoana ireny dia Dianhay ihany no antiako tenena hoe maharitra ora maromaro ihany ve le fiomanana tena mandany fotoana mandandany fotoana kely ary ny fisafidianana ny akanjo anaovana tonga dia efa nomaliny iny sa efa misy fotoana hoe efa tia ny eritreretiko anaovana dia rehefa nanaovana indray le izy dia ohatrany tsy metimety amiko ty dia ny anahy zany satria za olona tia lamody be dia na tsy manao zavatra mividy lamba foana dia indray mividy ravidamba dia efa mpanjairiko any mamako satria mamako mpanjaitra dia ny anahy zany na misy ny imprévu hoe fety tampoka na interview ohatran'izao na zavatra tampoka zany dia efa misy foana dia ny fiomanana angambany efa ohatra hoe za koa tsy tiako le programme na corbeau ohatra sao dia sao anao mandeha nary tsy azonareo amin'izany mila ohatra hoe ariva ny tadiavanareo anahy dia ohatra hoe depuis le matin efa tenenina na efa omala dia efa tenenina dia amin'izay efa miomana amin'ny lamba ny volo ny tare ohatr'izay za tsy tiako hivoaka hoe anao moshimosy zany
programme ina tsara le izy teo DIANHAY programme ena tsara de ohatra zany hoe corbeau izy teo iny kantinao programme corbeau izy fitenena amin'ny papako anay izay rehefa le hoe tapotapohana zany corbeau olo manao an'izany ok ary mino afa de voaraindriny tsirairay avy zay programme corbeau sady zay zavatra hoe tena tedaviny DIANHAY zay hoe tsy mety aminy vao tapotapohana izy fa mila programme avokoa miaraka aminy dandray aloha tsika anaraka mozika de toizantsika miandalana eo ihany zay tafatafy zay de mitoy indray resadresakitsika zay raha tsika amin'ny DIANHAY mino sy manantena fa raha eto amin'ny destination malagasy aloha de miezaka hatrany izay hoe manome fahafapo anareo mpanaraka mpijery mpakafy any DIANHAY ihany koa tsy diso anjara indrindra hoe ty fotoana anio ity tena anisany hoe afantaranareo hoe ve DIANHAY ohatra zao ve izy ke miresaka be ohatra zao fa zao manko tantarako secret nareo rehefa satria efa maromaro ihany zay hoe lanonana na hoe cabaret zay nirako tamin'ny DIANHAY hoe io tena mijery fa izy rehefa tonga ohatra io amin'izay ny cabaret de izy le maka sisiny kely zay izy de tsy miteny mihitsy de raha ho an'ny olona tsy mahafantatra anazy zany miditra ao amin'ny loha zao de hoe mba miavina koa ty olo ty fa izy zay mihitsy tsy haiko hoe inona ny anton'iny hoe eo izy de tsy miteny fa tena maka coin eo mihitsy nefa zay betsaka be mihitsy zay eo avoaka kely aloha secretsika tena marina tsy hoe DIANHAY miavina fa tena vraiment zany le izy asa le zavatra ataonay le izy fa finaretana fa asa ihany koa de am'le moment za le maka coin le tsy miresaka iny zany migarder an'le feo fa tsy hoe miavinavina satria zany raha vao be resaka ianao mitabataba de very ny énergie-n'le feonao de le prestige zany no tazoniko amin'iny sao de miakatra scène de mamalana tampoka de faharoa koa alohan'izay hiakatra zany mila concentration be mihitsy hoe inona moa ny zavatra ataoko rehefa avy eo mila dinihana tsara zany le zavatra atao sao de le mandeha ho azy de lasa tsy mety le izy zay angamba fa tsy secret be ohatrany tenen'ny mirona fa ny akoatran'izay ihany koa misy ny mpanakanto kopatsika tanana ihany koa ry vaiavy Shila ry Siska fa ny DIANHAY de hafa ihany koa satria rehefa mandeha ohatra reny de le tena eny za koa moa zany mba sendran'izay ka ohatra ny DIANHAY zay ihany hoe ho an'ny olona sasany hoe aritika tsy miresaka be le ohatra ny rehefa le amin'ny télé reny fa io izy de mandeha za amin'ireny koa mandinika be hoe ohatra zao reto mpanakanto sy kazay indrindra de DIANHAY ao anatina cabaret iray zay ataony ohatra zany hoe misy pause kely tsotra aloha ny volony de efa miaraka amin'ny babilis izy avianina boucle tampoka indray volony miseho avy eo le izy tsy resaka hoe perruque tsy dia fa izy ihany no mahavita an'iny misy antony manokana ihany koa hoe iny DIANHAY satria iny ohatra ny karazana ohatra ny hoe mampiavaka anao ihany koa rehefa zay hoe miantsehatra izay le mampiavaka aloha de mila tazonina mihitsy satria amiko manokana zany tsy artiste ianao raha vao tsy manana an'izay akapobeany zay ohatra anahy zany alohan'ny zaho artiste koa za fa nianatra coiffure nianatra esthétique nianatra nananjaitra de za koa zany efa manana an'izay styliste zay koa efa namoromorona ihany am'lepilipiko taloha reny efa hitahitanareo ihany angamba fa za zany le miovaova mihitsy ny tiako satria le mpakafy mijery anao zany am'izay mba manana fahafinaretana manokana koa izy andany vola ve izy de mbola iny lambanao iny eo de eo de moaka le olona de mody lasa tsy mahita fahafinaretana zany le mpijery anao de za manokana zany miezaka zany na amin'ny fandihy na amin'ny fihira na amin'ny fitafy na amin'ny fiaingona amin'ny volo ny tarehy ny anahy manokana zany
tiako ny mpakafy zany a mba tena afapo izy vao mody. Zany hoe anisany fanomezana aja ho ana mpakafy ihany koa moa zany ny zavatra ohatr'izay satria apetraka ao mihitsy hoe noho ty zavatra ataoko ty nitiavan'ny zareo ahy dia tazominao foana ihany koa iny. Matoa zany ny mpakafy anao tonga eo mandany andro izy mandany vola mandany fotoana dia tena tia izy zay. Dia amin'izay fitiavana anao zay zany a mila miezaka zany ianao mitazona azy. Ny ampitombo ny olona kafy anao zany no ataonao ny tena marina. Ohatra iny zany ataonao tsara iny dia mitantara koa izy any ambadika any a dia amin'ny zavatra ataonao manaraka koa dia mba tonga koa ny sasany mba hijerana zany mba curieux zany le olona hoe ahoana koa ny ataony manaraka eo mahatsiaro matiantoka zany izay tsy tonga zay indrindra sady alefa ihany ny karazana hoe fomba rehetrarehetra hisintomana olona ihany koa eo ihany koa zay hoe hisintomana olona zay fa hoe arakan'izay teneny DIANHAY zay hoe matiantoka zay tsy ho tonga zay tsy ho avy a fa tsy maintsy mijery an'izay ihany koa hoe matoa izy mandany fotoana mandany rehetrarehetra aminao ihany koa dia tokony mba asiana vidiny ihany koa zay zay indrindra ankoatran'izay DIANHAY ianao aloha hatretony mbola mamorona niranao sa efa misy hafa ihany koa ny iara-iasa aminao indrindra hoe amin'izao hoe fiovana style fiovana misy zava-baovao entinao izao eo amin'ilay fiovana zay mihitsiny le raha za manokana aloha ohatran'ilay tena teo hoe sarotra be le manova zavatra mahazatra zany dia niezaka aloha za iara-iasa amin'ny namana hafa koa satria be dia be zany conseil omeny namana dia aleo zany hanaraka ny zareo indray ny mpamorokira sy ny anina zany a misy iara-iasa amiko zany fa aleo rehefa mivoaka zany le nouveauté dia hosoratanena kely any ny anarany remerciement. Ok are zay mahakasika an'izay fa dia hanaraka mozika hafa aloha tsika alohan'ny hanarahantsika zay hira hoe atolotry ny DIANHAY afaka fotoana fohy mety zay ndao ary tonga ary ty le fotoana eto aloha tsika dia mbola anaraka ankafy ity mozika anisany hoe navoaka ny DIANHAY faraparany alohan'ny tena hoe hiaingan'le nouveauté tena hoe goavana be hoe zandray DIANHAY amin'ity taona 2024 ty zay efa noentiny teo ihany hoe alohan'ny mamarana an'ity taona ity dia hivoaka izay nouveauté zay tsy izay DIANHAY fa zao aloha tsika dia anaraka an'le love mariny tsy zay ny hira ho atolotry ny DIANHAY fa mbola tsy anaraka an'izay tsika fa mbola hita tara hoe ahoana indray ny fandeha an'ity love mariny ity nanahoana sy nanahoana fa nga misy tsy love tany hoany dia ampifantarina hoe za nge tena love sa tena marina zany a le fiainantsika olombelona angamba miaina amin'ny fitiavana daholo dia misy zany le tia fa salatsalany ihany dia misy le tia fa tena fitiavana dia manavaka an'izay zavatra roa zay zany ny tsain'ny olombelona dia le love mariny zany nalaiko fa tsy le salatsalana le tena izy zany dia le hira iny zany a juste zany provena fotsiny hoe ohatran'izao ny olona rehefa tena tia zay angamba fa tsy resaka tsy zavatra miaina amin'ny fiainako zany le izy fa ho an'ny mpakafy fotsiny a satria ny mpakafy a be dia be misy tena love fa very dia ho an'zareo zany iny zay mahakasika niny iriny fa dia hoarahantsika ihany rehefa aveo fa zao aloha DIANHAY eto a dia misy zavatra tonga tamika ato an-tsaiko ato mahitanao araka n'le nitenenao hoe ianao jejo hoe ianao tia lamody ie sady mamaly anay izy mieritreritra tsara mihitsy hoe ie inona ny zavatra tena hoe tsy adin'ny DIANHAY ary tena hoe tsy mety amin'ny DIANHAY vao tsisy an'iny a vao tsisy an'izay zavatra zay any amin'ny DIANHAY ny anahy angambany a rehefa hivoaka raha vao tsisy firavaka ohatra hoe kavina ohatran'izao ty akanjo ty somary ferfermé dia tsy maintsy mba manao kavina au moins le kavina tsy maintsy misy foana zany anahy dia ohatra zany hoe mifatotra amin'ny voloko dia atao kavina somary ngezangeza amin'izay mampisongadina an'le tare dia raha ohatra zany mirotsarotsaka le volo dia mba mety hoe kavina kely
satria notakona foana iny na dia ataona bolongany ohatrany ahoana dia zay angamba ny kavina ny anahy dia bracelet kavina sy bracelet toerana iray tsy maintsy misafidy zavatra iray ianao inona ny safidinao rano ve sa aloha rano tsy ampidiritsika mazava ho azy aloha tsy ampidiritsika ny rano brosy nify ve sa kavina ve sa sakafo tsy aloha kavina kavina misy accessoire be dia be ao dia tena sahirana avao ny kavina zany amiko tsy haiko fa na tsisy makiazy zany raha vao misy kavina averiko indray brosy nify ve sa kavina ve sa nefa raha tsy brosy nify indray dia ahoana tena hoe brosy nify avelanao ihany zany le kavina aleo avelakena aloha le kavina raha itsika dia nifiko nefa mahamenatra aleo aloha le brosy nify sy ihany fa naveriko indroa le fanontaniana fa raha tsy zany tratraka tao antsika le niare mahafinaritra ao anatin'ny aleo tsy ataontsika hoe 10 taona fa 5 taona ho avy inona ny zavatra hoe mbola tianao hoe nofinofy tianao ho tanteraka ihany koa na ny alaitsika aloha ny resaka tontolo mozika hoe dianay manokana dia avy eo raisitsika indray hoe ny fiainatsika eto Madagascar manokana ny any dianay manokana aloha raha ny projet ko aloha amin'le tontolo mozika dia mbola hatreto aloha fa le mozika zany mila vadinasa izy io fa tsy atao rery raha ohatra zany mozika foana ataonao amin'ny fiainanao dia rehefa mianatra anao dia ho aiza indray dia ninahy zany za zany zavatra tiako anokatra salon de beauté en général zany ninahy na fitafy na tarehy volo rehetrarehetra mihitsy fa tsy hoe coiffure fotsiny na ina moa na hoe maquillage fotsiny na hoe lamba fotsiny fa hoe rehetrarehetra en général zany salon de beauté mihitsy ninahy zany natambatrako dia finaritra dia ny antony tenenany dianay hoe mila vadinasa le mozika ve noho le hoe rehefa tonga ny fahanterana ny orinany sa ve hoe noho le hoe tsy haiko hoe ohatrany hoe tehiteny zany hoe dianay hoe tsy mahavelona ny mozika tsy hoe tsy mahavelona mozika fa le taona hoa mandeha dia ianao ve efa antitra dia mbola amin'iny foana afaka manao an'iny foana zany le olona ohatranahy zao nahantra zao mbola tiako hira foana fa le zavatra ataonao efa miaina angamba ny lanjanao amin'izany andro zany dia amin'izay miaina zay zany miaina koa ny fidirana dia mitsinjony ho avy zany tena marina raisitsika indray ny eto amin'ny tanànatsika ity nosy malalatsika ity inona ny mba zavatra hoe anisany mbola tsy hoe eny anisany faniriany dianay hoe zavatra hositrakitsika eto Madagascar isika malagasy ihany koa hoe afaka 5 taona afaka 5 taona sarotra be le fanontaniana satria ny olona manko samby manana ny nofinofiny dia ho anahy manokana angambany tokony asongadina foana ny mahagasy ny gasy fa tsy ho voatariky le any ivelany marina fa tsara le mivoatra ohatra ny anahy manokana zany le fianarana no atao any ivelany dia rehefa ampy ny expérience dia tokony mody dia tokony amintsika ty no asongadina zany le tokony hoe ampiasaina ty zany le traikefa le niazy tany satria maninona moa ny an'olona raha ataony zay mampivoatra azy koa ny atsika tsy hivoatra zay le mampalahelo kely zany eny ary zay ny anisany hoe nofinofy ary anisany ihany koa hoe hirariana mba ho tanteraka satria anisany tsara ihany koa zay hevitra mety ny dianay izay ka dia zao ary aloha tsika anaraka an'ity mozika izay atolotra ny atsika mpitiavana be ty hoe lovy marina fa tsy hoe lovy misy salasala na hoe tsy tena izy akory ndao azy
Sa femme vainqueur, ma vie est pleine de bonheur. Love it, love it, love Marigny. Tu suffit tapita qu'il faut vérité. Sangari ngabu mai mandate. Tous mes rêves sont devenus réalité. Love it, love Marigny. Tu suffit Tunga sa femme vainqueur, ma vie est pleine de bonheur. Love it, love it, love Marigny. Tu suffit tapita qu'il faut vérité. Sangari ngabu mai mandate. Tous mes rêves sont devenus réalité. Love it, love Marigny. Tu suffit Misy manantena fa dia samy nandray ny hafatra nandray ny mety aminy tsirairay mahakasika an'izay hoe resaka lova marina izay ary misy miteny ary hoe ohatrany tokoa rehefa tena lova eno ay e ankoatran'izay dia nay inona ny tsara ho fantatra ihany koa ho an'ireo mpijery antsika hafatra farany alohan'ny hoe hiravantsika eto amin'ity destination malagasy ity ny hafatra zany DIANHAY tsy manadino anareo averimberiko foana eny be dia be ny manontany aiza foana tsisy nouveauté fa efa manomana azy za dia alohan'ny farany taona izy avoaka dia miomana anareo amin'ny ambiance-tsika hariva io fa miomana anareo fa efa hitahitanareo eny any angamba ny fiovany DIANHAY izay tsy nio fa dia hoe anao vulgaire safaty DIANHAY foana fa le zavatra ataony DIANHAY no miova dia marina fa miova ihany koa ny fomba fitafy fa anareo zany tsy ho kivy raha manaraka ny DIANHAY zany miezaka manao ny tsara foana dia amin'ny ambiance hariva io aza manao teny mafana fa ho tsemboka anareo ho dignery mihitsy ahoana moa fitenenana zany aty dignery zany miraraka daholo le ny atsemboany manaova lamba maivamaivana ihany fa
tsy ohatrany dianay taloha tsony zany raha tena marina fa ho tsemboka zay ho tonga ao dia eo tsika mahita azy zay ny afatry ny dianay mahakasika an'izay hoe fety izay raha naminy anio alina eo amin'ny any amin'ny le glacier izay raha tsy disy any amin'ny le glacier za matahotra anareo hoe zao ny hitanareo anazy eto amin'ny destination malagasy dia mbola zao ihany koa ve no entiny hoe fa hafa mihitsy indray izay loka hoentiny dianay izay mananjanaka dianay araka ny teneny dianay ve tonga dia ho an'ny dianay manokana ve anisany manome choix ho an'le zanakao ihany satria izay ihany koa tsara ho fantatra ho anna renim-pianakaviana ao anatin'ny hoe fitaizana fanabeazana hoe ianao hoe anisany manome choix ny zanakao ihany hoe tia atao rehefa lehibe satria zao sa avelanao libre aleo libérena ny ankizy satria lesy nahitako tamin'ny fiainako mihitsy le izy raha le zaza zany fehezina lasa tsy hitanao ny personnalitény dia ninahy zany libéreko dia za fotsiny mananatra raha ohatra hoe mamindra zavatra amin'ny tsy tiako izy dia ameko fotsiny lesina hoe zao ny zavatra ataonao io e so dia ohatran'izao ny hafarahany io zay fotsiny ninahy dia anjarany zany maminaviana hoe mety sy zavatra ataoko ty tiako zany le zaza mba ho matitra alohan'ny beazana amaha-olo-dehibe azy satria raha zatra tolonana fotsiny le zaza zay indrindra ny tiako teneny zay indrindra ny tiako atongavana ao anatin'izay satria hoe artiste maman dia maman manambola dia zay tiako azy maman zany dia nandry dia ome maman ohatra hoe manambola dia amin'le besoin ilavany azy nanomezako azy fa tsy hoe tsy mahay raha izy dia tolorako vola ty mpampianatra ty mba pasy fotsiny izy za tsy anao an'izay fa miezaka ianao mianatra zanako taovy tsara io tampitambazina izy ahay raha dia rehefa mahay izy rehireny ray aman-dreny marina mihitsy zany zanako dianay moa amin'izao fotoan'izao firy taona raha tsy matsisy mbola kely 5 taona tiako atongavana manko dianay dia ohatrany ahoana ny fihetsepoana ohatrany ahoana izy rehefa mahita anao le hoe io maman fa amin'ny télé mba tantara ho anay hoe ohatrany ahoana le fomba firesanareo mianaka manokana ny personnalité ny tena ohatrany mitovy amiko mihitsy tena na za gaga fa izy lehilahy tena mitovy amiko mihitsy na ny jerenao ivelany izy mitovy karakterany izy mitovy kely fotsiny angamba ny dia ny zavatra ataoko ohatrany tiany daholo dia rehefa mamboatra volo ana makiazy tsara mama zany dia ataony an'izao volo dia ohatra hoe milambako io ohatra hoe midina kely ohatra zao ty tsy mibridana kely amboarina tena hita izy hoe tiany daholo ny zavatra ataoko dia manaja mihitsy izy hoe mamako ty amboariko tsara ty tena ohatra hoe zay manao répétition dia mijery izy dia rehefa tsy oren'olona re ataony daholo zay ataony io dia hoy za hoe tsy azo anaovana zavatra tsy mahatsara zay mihitsy ny mahatonga anahy manao zavatra tsara foana satria le zanako tezaiko ao anatiny zay angambany eny ary mankasitraka ny dianay ny fampizara aminay amin'izay hoe tantarana amin'ny mampanakanto anao eo ihany koa tantara aminao hoe marenim-pianakaviananao maro ihany koa reny havatra izay hoe noentinao teo fomba fahitanao ny fiainantsika amin'izao fotoana izao nofinofy ihany koa dia mankasitraka dia mirarisoanao mankasitraka eny ary dia izay indray namarana ny ty fiarahantsika ity teto amin'ny destination malagasy fa dia mbola averina trano azadinoana ny fiarahana miaraka amin'ny dianay mbola tsy tarinareo raha zao nareo vao hiomana ao atokantrano ao satria anio aly izay fiarahana miaraka amin'ny dianay izay eny amin'ny le glacier Analakely izay raha dianay fa dia veloma mahasana ny tontolo piainanao orange nanolotra ho anao Love Maringi, Love Maringi,